Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude, déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur. Castel vous murmure un goût de la réussite avec Confession. Castel, le goût de la réussite. Ampifalia tompoko lahy sy tompoko vavy no hanoloranay ny arabo antsika rehetra izay manaraka ny fandarana confession amin'ny ity anio ity. Razafina koto Dieudonné no vahintsika ato anatin'ny fandarana efa hitantsika teny amin'ny fampahafantarana mpanakanto mpanantaleta ihany koa ary mpanao fanatanjahantena ary mpandrarano vahintsika. Noho izany manasa anao zay hiaraka aminay hatramin'ny farany hizara ny fiainana izy ato anatin'ny fandarana confession. Razafinjatovo Dieudonné no vahintsika fantatry ny maro amin'nisy olona anarana hoe Dadado teraka tamin'ny taona 1990 raim-pianakaviana mpandrarà mpanakanto ary mpitaiza tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena izy. Raha ny voalazany dia zanaka tantsany sy mpanao asatanana ny raibeany. Ny rainy dia niasa tamin'ny orinasa vahiny Zingueur nanao ireny sinibe vita amin'ny vy ireny. Ny reniny kosa indray dia tia mivarotra. Anisan'ny singa sy fototra nanosika an'i Dieudonné hiditra amin'ity tontolo ity ny nananana an'izany rehetra izany. Ny taona 790 no afaka baka ny tena tao amin'ny lycée Jules Ferry. Raika amin'ny 790 nianatra 9 taona teny Ambohitsaina ka nanaraka ny lalam-piofanana EPS. Antonany mariny no lomanosany tao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny fampianarana izany. Nandritry ny taona maro ihany koa no lomanosany tao amin'ny kung fu ary nidirany tao anatin'ny tontolon'ny atletisme. Ankehitriny izy dia foloan'ny section Varadrano atletisme. Raha eo amin'ny sehatry ny ara-panahy kosa indray dia mpiandry ny tenany. Izany hoe kasikety maro no entiny amin'ny andavanandrom-piainana. Ka ny tiany ity ary dia izy no avelantsika izary izany ato anatin'ny fandarana confession. Eny ary dia tonga manoloana an'ity trano ity sika trano anankiray honenana, trano anankiray hiasana ary trano anankiray ihany koa entina amoronana. Vao miditra ny ity toerana ity tsika dia mitokotany aloha no miandry antsika voalohany dia misy lalana maro isan-karazany zany ireo miditra makao amin'le trano dia ny zavatra mety ho tsikaritsika zany dia misy korba be da be, miolakolana be da be zany le zavatra amin'ny zavatra hoe hita amin'ny ambany zany na horizontal.
Ireo zavatra miolakolaka ireo a dia nentiko nanambarana ny anisany atao hoe kolotsaina malagasy na ao anatin'ny code sociaux angambany ho an'ny malagasy dia ny hoe tsy tia mivatambatana, tsy dia mandeha direct fa somary miolakolaka rehefa miteny na hitondra zavatra na hitondra hevitra maromaro zay ohatrany hoe miolakolaka zay. Teo amin'io toerana karakaraina toerana io zany a no nananganana an'le trano, dia rehefa nanangana an'le trano a dia zaho moa tsy mila hoe tsy naka hoe mpanandro zany na zany fa ny tenako ihany no nanao ny orientation l'izy a, dia misy orienté araky ny masoandro izy io a, dia mitodika eny amin'ny rova, misy mitodika eny andafy avaratra, dia misy mitodika eny amin'ny anjerimanontolo. Zay zany le fitodian'le trano zany. Dia io trano ihany koa dia ny représenté-na hoe misy lahy sy vavy, dia ny atao hoe lahy zany a ity somary ohatrany kelikely ity a dia misy tafo eny amboniny a, dia ny vavy a ty somary vaventiventy. Reo zany fototry le trano a, ary tatorina dia miampy an'ity toerana anankiray. Efa voaeritreritra tamin'ny voalohany l'izy a, fa dia zay moa tsy maintsy hoe mandeha tsikelikely arak'izay ananany tena no nanamboarana anazy a, ary natao hoe mafy zany. Ka ato amin'ity trano kelikely a dia misy niveau ray a, roa, dia misy ny tafo. Reo tafo reo a dia valeur, finoana, fitiavana, fanantenana. Zay zany reo valeur reo a présenté-na amina plateau anankiray, ary défi kely mihitsy a nanao ny ohatran'ny elatra kely io zany a entina zany hoe valoriser na présenté na zany hoe valeur, finoana, fitiavana, fanantenana. Zay zany reo. Ny atokilany indray a dia misy ny ataontsika hoe mpiambina an-tanàna, guerrier zany reo anankiroa reo. Dia œuvre moa izy reo a dia betsaka ny tsiriritrany a, dia antanin'ny olona foana ny vidiny sy ny karazany, dia tsy foiko izy reo a, dia nakariko eny ambony eny. Io trano misy an'le io ndray zany a, io party io a dia nataoko hoe fihaonana, zany hoe ao ny mpianakavy, ny mpinamana no miresaka, afaka mety maherihery ny resaka, dia ao zany atao hoe fihaonana, efitrano iombonana. Ao aorinany a misy fanorona, dia trano natokako ho an'ny zanako lahy izy io a, hoe stratégie. Zay zany ny tiako asongadina tamin'izy io a. Ary ao ankilany ao zany hoe tsy tazako direct eto, ao ankilany ao a efitrano ny zanakavavy a, dia nataoko hoe synapse ny anarany satria misy soroka, misy tendany a, mbola tsy eo moa zao le lohany a, fa zay ny eritreretiko hoe misy zavatra fil be da be mivoaka mifandray eo, zay nataoko hoe synapse. Dia mbola nieritreritra, mbola tsy vita, hitantsika atao amin'ny ankilany ato zany a misy zavatra boribory, lavarangana ohatrany manana forme boribory. Tsy araka l'izy a, tsy mbola vita fa ao anatin'ny eritreritra foana, dia trano anankiray boribory mitovy amina sokatra, satria indray zany any zanaka anankiray a fanantenana, dia hoe tsy mila vanina fa dia ao izy dia sokatra. Dia zay zany mba zavatra nafinaritra anazy a, dia mahafinaritra azy zany mizara amin'ireo ankizy ireo hoe manana ny toerana izy a, ary manana zavatra ho tantaraina izy a, ary amin'ny fomba fiainany koa mba misy repère atao amin'ny fiainany zany, ary izy ihany nikarakarany mba manana anjara zany zareo amin'le fiainany. Dia misy anankiray zany hoe mbola tsy hita eto izy a, fa plateau fotsiny no hita, anankiray dia hoe fahasoavana. Zay zany mbola ao ambony. Ka zay le 4F: finoana, fitiavana, fanantenana, fahasoavana. Eo ihany le zanaka, fa le valeur mihitsy zany no nezahana, nanorenana n'le trano zany.
de mahita ao anatin'io trano ihany tsika de mahita hoe fiakarana ary matetika ny olona mijery hoe felatanana anankiray felatanana zany a totohatra io tanana io de anisan'ny nafinahitra anazy zany ny tanana ny asa tanana ary indrindra ny eo amin'le tanana sary anankiray a fizarana indrindrindrindra ho an'ny ankizy sy ny zaza zany a ny tanana mitsotra mandray a de mizara izay zany ny hevitry le architecture anankiray hoe tanana zany a de misy antanatohatra maro isan-karazany ary iny tanana iny no afaka misitony iny tanana iny koa nefa mety afaka hoe andetika ary izay zavatra zay hoe mandetika zay mihitsy zany no fadina de zay no namelarana anazy a tanana mitsotra vonona mifampizarana maro isan-karazany a ary ataoko hoe izay matetika hoe tanana mivelatra hoe mangataka tsy izay raha misy ny fangatahana azo atao a de ny manasa mba hiaraka ataoko hoe hitondra fampandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra indrindra ho nivoany ho fanomboana ny fiarahana dia ny tanàna no nasehony raha toka ny trano sy ny atelier ny an-trano no nafantarantsika azy tamin'ny fahitalavitra eto dia asehony antsika ny asany maro ambadika izany naseho anteto ihany koa ny mpiara-miasa aminy arinakay zary anina arinakay zary mi lasa niasa arive salama bebe salama ka mitady an-drareo mihitsy ako mba anana le zezika kakanao izy are no irako any lasa nakany ve ay andraso re tsoko remi le mpikarakaraan'le zezika kakanato malako no efa tedaviny dadadao hoe zafady a zafady inona zany zao le ataontsika eto zao ny ataontsika eto zany zao fikarakarana ny fako zany eto satria le fako moa zany de va hoe raha vao maloto ny tanàna de maloto mban'ny toe-tsaina de fahadiovan'ny tanàna aloha voalohany indrindra dia eto zany ny atao hoe karazana tobo-pako na ino moa zany dépotoir d'ordure zay zany de reo zordira rehetrarehetra reo zany a dia ahodina ho lasa zezika akoatran'ny plastika moa zay angonina anaovana ary de hitanareo eto zany zao a bebe zany zao no zokindrindra aminay a fito amby 20 taona izy de itsy ray aman-dreny anankiray itsy any koa ny vadiny a malemy mbola tena mahina ataoko hoe mahavita io zany natao hoe zafady bebe ny ohatrany hoe fivelomana zany hoe na de fito amby 20 taona ary mbola miary ihany ary na de hoe izy rery arany a de mbola mahavita miany vadiny tsy salama zany hoe de ato zany mendrika ataoko hoe sahazandrareo de reto zao a fako vao tonga isan'andro ato zany de misy fako ao amin'ny 200 kilao na 500 kilao na mahery tonga eo de izy ireo a no karakaraina avy any an-jaridaina izy io dia ny fako indray a avy any tokantrano avy any an-dakozia hoditra akondro hoditra ovy a dia nanamboarako an'ireo taba mangamanga reo zany a natao hoe digesteur de kakana no mikarakara zareo reo manapotika an'le izy a de le fako avao atokantrano amin'reto mangamanga reto a lasa rano zezika likida zany
de amin'le fako ohatran'retondray zezika ventiny zany hoe eo amin'ny 2 taonina sasany isam-bolana eo zany no fako eto de ahodina de azo lazany hoe zay aloha izy fa tsy ampy fako zany zay raha ny tena marina am'le tanàna zany hoe tsy ampy fako zany ka zay fako eo amin'ny 2 taonina sasany na 3 taonina de voahodina de iny ihany rehefa avy eo miverina makany an-jaridaina angamba no jerevantsika ohatrany ahoana ny fikarakarandrareo an'izy de hoe ohatran'ny iny ono Dieudonné ny anarana manokana ve zay fanaovana an'le izy zay sa manaona indray ny fandehana nanazava-ny dingana mantsy ianao teo de ianao ampiofana olona ianao nianatra nianatra aloha za nisy association tata ny Ambohimanambola efa fantatry ny olona izy io de nianatra ako de rehefa avy nianatra tao zany anatin'ny fotoana fohy kely de nividy lafo de lafo satria 400 000 ariary ny 1 kilao vidianako an'izy tamin'izany fotoana zany dia avy eo indray mba nikaroka manokana ho an'ny tenako de hoe ito système mipetraka zao io zany mora karakaraina ho an'ny mora karakaraina zany izy ary ho an'ny sarababem-bahoaka de azo ataon'ny sarababem-bahoaka le izy ny anarana zany ny anarana le izy de mikaroka foana misy mpianatra ny université maromaro ara ny encadreko eto de velako andrareo koa le terrain ahafahany miasa satria tena mendrika ho aparitaka manerana ny Madagasikara ty zavatra ty zany fa saingy le investissement zany hoe ohatrany hoe ambony be de tsy takatry ny olona le izy kanefany azo amaivanina mihitsy le azo amaivanina zany azo amaivanina io kakana io zany ray totety atao amin'ny bebe zay bebe anisan'ny soko indrindra atao amin'ny ekipa miaraka amin'ny Dieudonné ohatrany ahoana zany hoe miara-miasa amin'ny Dieudonné zanaka nateraka mihitsy ny fitondrany hatramin'izay tsy hatramin'izao firy taona zay ny rahana io niasako teto zay na taraina araky ny tsy mba niteraka de niraisiny atanandroa napiditra teto de tahoana za mba fatotra sady tsy mba vita fambolena to fa aloha mba hitady asa azy araky ny efa hitantsika teto de misy fifamatorana tokoa Dieudonné sy bebe fa inona ary no tena netombohany zany ny fifarinana sirana SBB zany de tena ataoko reny bebe ray aman-dreny bebe nareo reny arasala am'ray kapolo de zay satria tao anatin'ray aman-dreny efa nisy fifaninansirandrareo koa taloha teto ary zay zany nanao hoe atao atsika SBB anao trano eto zany zay SBB ho anazy de hoe ozy hoe atao viaingana so de de manomboka le vadiko ndray tsy mafoia efa lekely teo amin'Andriamanitra sy teo mpanjakana ozy ka fatinao vo miala sady nanasatranao Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude, déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Ny fambolena moa no tena ifantohan'ny Dieudonné ihany koa eto amin'ity toerana ity. Mihodina avokoa ny akora, zany hoe nanjezika ampiasaina aza de izy ireo ihany manamboatra zany. Rito zany zao le avy nitetehina tetsy de natao pré-compost zany hoe atao somary lo kely de apetraka izy ho an'le kakana. De le kakana zany matahotra hazavana de alaina le zezika
alaina le zezika de avy avy io a de vetivetiky midina ray izy de faran'ireo kakanareo any ambany any indray de asiana sakafo vaovao indray arakaraky de eo amin'ny herinandro na 10 andro eo zany izy mihodina ohatrizay zany hoe zay fako tonga eo zany de lasa mavita circuit fermé zany izy am'izao de lasa hoany daholo na carton na taratasy na bozaka na tapatapakazo rehetrarehetra zany de voahodiny fa tsy laniny any plastique de reto angonina reto ny plastique satria eritreretina anaovana œuvre d'art izy ireo anaovana kiosque zay zany no anaovana karazana kiosque ivarotana de angonina le plastique. Fitsinjarana asa zany de izy telo mirahavavy mianaka reto zany mikarakara momban'ireo mikarakara momban'le kakana maka fako avany tetehiny etsy de atao précomposte de hoanina de zarainy de tsinjarainy zareo de zareo nandritra ny fotoana maro moa efa miformena de efa maleo teny izy efa maleo tena zareo manao an'le izy zany hoe ty hitatsika ty zany ho an'le zezika fako avy any an-jaridaina fa misy anankiray indray fako avy any an-dakozia ya de le fako reo zany no miantoka ny ina moa izy teo miantoka an'zay nareo angamba eto hoe tsy maheno fofona maina nefany reo de tena fako ary afaka atao ohatrohatr'izao le raha fako tsy masiso mihitsy zany le fako zay satria le azote sy carbone zany équilibré tsara de lasa tsy mamoaka fofona tsisy zavatra hoe lo azy am'izao fa sakafo de ataontsika hoe taikakana zany le zezika satria ny kakana anankiray mihinana mihoatra ny lanjany anatin'ny ray andro donc zany raha misy fako 100 kilao ka raha 100 kilao le kakana de ndray andro iny de vitany zay le isan'andro zany ka reto moa zany tsy de nampitombona le kakana satria efa mihoatra ara nohony le zakan'le fako eto fa efa manomboka somary mivoaka toerana ivelany kely indray zany mi-installer izy fa le olona de tsy maintsy mandalo formation aloha manjary simbasimba indray izy rehefa avy eo zao zany le vatan'akondro sy ny karazany lasa zezika lasa tany lasa ohatran'ny tany de io zany no zezika miverina makany amin'ny fambolena indray de eo ihany ny zezika fa le fomba fikarakarana an'le tany koa zany hoe ahoana ny atongan'ny tany hoe vivant na velona be le tany avy amin'ny alalan'le bibikely maro isan-karazany anaty tany kakana misy zava-maniry anankiray eo asehoko anareo ato mety ho gagy nareo iny io radinoir adao inge asehoko anareo zay io zany radinoir afaka hoanina ny vatany tena lasopy tsara tarehy mihitsy tsara nonona ve izy io de ny raviny ty koa mbola afaka fatao lasopy koa zany ny ravin'izy ty de matsiro indrindrindrindra na olona mana problème hépatike miaro ny foie io zany ny tena de maniry be maniry ohatran'ny hydrate izy be da be de reto indray hitanareo ny tomate cerise reo zany tany tsy nasaina fa mivela tomate cerise any ivelany lafo de lafo nefa any aty amintsika ny anarany lazainy olo hoe voatabia voretra kely ony nefa any ivelany tomate cerise naika misy karazany ohatraohatrizay de ny voatavo zany hoe reo rehetrarehetra reo natao sakafon'ny cantine scolaire sy ny cantine ny olona miasa sy ny zazakely zany de zany hoe zay zany presque végétarien tena akamarony hoe fa lafo loatra le hena sady anisany tsy de mahasalama koa le hena zany raha hoanina be loatra zay izy oni raha isa-taona zany miova ny goûter rehefa vokatra n'izao zao indray goûter eo amin'ny cantine vokatra indray mipaiso de ao anatin'ny taona zany de tsy tapaka le sakafo ary indrindrindrindra moa raha boajanahary
dia zay zany ity tany ity zany a nandritry ny 80 taona zay mivady nanototra an'izy ity satria tanimbary a dia lava briky izy ity dia nanompo 80 taona dia tany mena io tokony hoe tsy haniry mihitsy a fa ny velomina zany le tany zany hoe tsy mamadika asa zany tsy mamadika asa zay fa izy fitaovana ho atoro anareo sy mba ho hitan'ny olona koa rehefa avy eo ohatrohatra ninona zay le fitaovana zay a mba ahafahana tsy mamadika ny tany satria raha vao avadika eo le tany a dia le bibikely tokony hiasa ry ambany mahay masoandro a le bibikely asa ty ambony a lasa sepotra ry ambany a dia miverina amin'ny se régénéré foana ny tany fa raha vao arahana ohatsy éprien zany ny fiainan'le tany dia hoe afaka mamelona tena afaka mamelona zany hoe tsisy nininona teto dia lasa mahavelona olona mahavelona sakafo. Fa firy marina moa ny olona iandreketanao sy miara-miasa aminao amin'ity toerana ity? Ao am-piasana zany zao a misy eo amin'ny 10 sy 900 ao a dia ao am-pianarana 20 sy 300. Zay zany tsy maintsy sapahany goûter maraina goûter hariva ny sasany moa cantine amin'ny atoandro. Ary lalina be izany a fa vety ve taorany hoe jerentsika way le tena vokatra kosa ty a tena vokatra ary lahy ny anona koa zany eto nivitany io zany a dia oviala zany izy io oviala dia neto moa zany koa dia le hoe amin'le resaka nutritionnel hoe sakafo a dia atao tafiditra ny sakafo dia io zao oviala izy io dia efa afaka miongotra sambola lalina da tena mety misy any amin'ny 5 kilao any io a zany eny karakaraky le tany ka ity koa ny mahafinaritra an'izy ity dia zao io lavaka io tsy hoe voatera minoatra raha dia hoe makazany any amin'io dia apetaka ao ihany dia eo foana indray amin'ny manaraka. Dia donné zany tsy dia masika eo ihany masika ihany rehefa atao azy rehefa misy zavatra matezitra anazy dia masika ihany izy ka rehefa tsy ihanina tsy masika izy iny le mampatezitra rehefa misy zavatra tsy mety kosa ve tsy asika izy zay zany le izy mahafinaritra sady manoro tsara zay zavatra tokony atao izy satria miara-misy alahy daholo fa raha vao tsy mety dia tezitra be raha vao tsy mety misy ve ny fiofanana zay omenao amin'ireo mpiara-miasa aminao reo? hoe ny ampiofanana andrareo koa moa zany dia hoe ilaina tonga eo toerana dodolo ny zavatra ilaina ohatra hoe mila fanafodina biby ianao ina ny ara-boajanahary dia hoe taretra ohatra dia mamboly taretra izahay dia hoe voandelaka ilaina dia mamboly voandelaka izahay ohatrohatra izay zany le fampianana hoe ohatrohatra zao indray zalahy zany le fantety fa matetika zany a le zavatra misy hoe tsy mety dia tsy mety dia hoe any tiako teneny hoe tsy mety le expérience ataonay zany e dia iny moa zany dia miova indray zay zany no indraindray hoe misy mety fa tena hoe ny akamarony aloha zany miara-miasa amin'zareo dia hoe eo amin'le fanandramana zany be da be dia indraindray ny vadiko zany nijery hoe ito ohatrany tsy nety dia bedy zany indray bedbe dia miara-bedy mbanitry zareo koa rehefa avy eo dia rehefa lasa indray madama dia eo indray zay manao ny expérience anay indray madama zany bedbe ka madama tena tsy maintsy mihinana azy indray tonga dia tsy maintsy mila vokatra izy
dia mila hoe izy zany izy mantsy ny tena mpitady vola amin'le karama dia sarotiny be izy amin'le hoe mipetrapetraka nohatra indraindray rany a miresaka zay a manano zavatra tsy fantany hoe miresaka zay fa rehefa hoe mipetrapetraka dia mety dia lasa ohatrazay izy fa zao efa resy lahatra izy satria lasa namokatra be amin'izay le tany anatina fotoana vitsivitsy rehefa tena hoe efa lasa nivaly amin'izay zany zao le ezaka dia na izy indray arany a lasa tonga dia marisika be amin'le izy. Vokatr'ilay zezika no karakaraina tatsy aloha tatsy no nasionantsika eto. Dia ity le karazana akondro mpanafinaritra anahy tsy tadidiko izy ity na taiza tsy fantatro ny anarany fa mety avy any Ampatsina za vavety be le izy a ny saiko izy io a misy any amin'ny 200 mahery dia raha ijerevanareo amin'izao vatany zao a any amin'ny 20 na 50 hatrany satria hatrany amin'ny fakany a hoan'le kakana afaka atao zezika dia ny dikany a raha vao misy an'izay dia efa mieritreritra ianao zany hoe anana zezika 50 kilô anao raha 50 kilô ny haben'le fako zany zay. Efa naka salady zay nareo raky izy iny dia maraina dia tsinjareo mba meo sakafo nitrondrontsika fa raha zay aleo fasy e le fasy mba meo sakafo nitrondro zay ataovy misesy izy efa fantatra zareo zao dia ataovy misesy hatrary ampy io dia ataovy ary amin'ny ilany ary indray. Sehatra hafa kosa indray fa mbola eto amin'ny tanàna ny Dieudonné ihany no misy antsika. Ny tanimanga indray no ankorakirakirainy eto. Ato indray zany a ny resaka ozy izy hoe ny arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara ho an'ny azon'ny olona mahantra lalovina sy ny olon-tsotra lalovina dia ny tanimanga dia nianatra an'izy io koa dia efa vitako analyse tany amin'ny laboratoire isotope zany io tanimanga io dia mety be tsara na atao vilia na vilany itsika ve dia voatery vidy vilia sinotsy karazany foana fa vilany tany nisy fotoana tadidiko mihitsy a nihinana ondry a tany Paris ao anatina vilany tany tena avo lenta be mihitsy nefa mampalahelo eto amintsika hoe ohatrany hoe adonoina zany le zavatra ka ity tanimanga ity zany a mihoatra ny 70% taux d'alumine ao anatiny a dikany a mataty afo le izy dia afaka atao vilany a afaka atao fatana dia misy amboarina kely dia zao izy io tsy ho vitany tena rery dia zao ny mpampianatra no ampianariko a izy rahavavy reto moa zany a mpianatra zareo efa tsy nitoy nianatra ntsony a dia efa atao hoe mana dia mampita ihany koa zany ampianarina koa zany zareo satria tiako tena hoe ho développena zany io tanimanga io any sarababem-bahoaka indrindra le sarababem-bahoaka eto ka mbola tsy amin'ny herinandro zany izy ireo no dorana dia reo ny zavatra voalohany vao nataondry zareo mihitsy ny nampianarina zany a dia reo aloha ny zavatra voalohany nataondry zareo zany ny tanimanga fa ato akilany ato kosa misy zavatra somary révolutionnaire kely mahafinaritra ana fatana ty nataona moanina any Fianaratsoa dia izao hafa kely ity fatana ity satria tena mirehitra be misy an'iny tohiny iny fatana tsitsy matetika hitantsika le boribory ohatrohatr'izao fa ity misy an'iny tohiny iny a dia misy an'ity zany a dia ny karakara-patana eo dia afaka atosika emotra zany réglazin'le hafanana dia afaka asorona dolo ndray dia kitay indray no alefa dia ty zany a misy fatana sinoa izy ty éthanol no atao aminy dia vao anaovako ese eo éthanol ndrasany dia alaiko kely vetivety ito laine de roche ito hoe ito ty zany a avy any Chine izy ty dia $37 ny à peu près eo ny vidiny miaramiasa amin'le obioami dia manao conception dia ty nefa tsisy eto amintsika le laine de roche fa
ity a hitako tena mbola tsara kokoa noho ny laine de rose le bi d'argile zay ty bilana tamin'ny manga zay atao eto ihany na ny ankizy ary manao anty a de io ny fenao a de fenona asiana l'éthanol de zay mbola ao anatina fikaroana izy io a de nisan'ny mpampianatra aloha nanaovako nisan'le fatana de hoe mbola tohizany ny étude zany a de misy mpianatra ny université manaraka an'izay zavatra zay a rehefa vola izy vao hoe ho aparitaka de karazany centre de recherche kely. Ny bola kitra ihany koa raha ny voalazany dia tsy afaka misaraka aminy. Teto dia nitafany tamin'ny namany sady niresaka tamin'ny mpiara-miasa aminy. S'il te plaît Christian, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ouais. Ben bonjour. Oui mon ami. Tu sais, j'étais à la réunion de la Ligue donc, oui. Pour le Telma Coupe. Oui. Donc j'ai versé 200 000 arrières pour la coupe. Donc on fait la coupe. On fait la Telma Coupe cette année. Et puis on a aussi un peu discuté par rapport au dernier match qu'on a fait, qui va monter en Ligue 1. Et puis on a discuté la Ligue 2 d'ici. Il y a tellement le président de la Ligue était convaincu qu'il y avait du niveau dans le demi-finale. Il n'a jamais eu de niveau de Ligue 2 que cette année. Non, on vaut largement une Ligue 1 à l'aise. Ah, oui, Vu le match qu'on a produit contre la CNAP, c'est sûr qu'on vaut largement une Ligue 1. Et je suis sûr que si on joue en Ligue 1 l'année prochaine, on serait même bien placé, on ferait même... on n'a aucun problème, on a tout ce qu'il faut pour être en Ligue 1. Nous avons tout. Nous avons les joueurs, nous avons tout. Là-dessus, sur ce côté-là, je ne vais pas me tromper et je ne me suis jamais trompé. Et puis Violette, maintenant, elle est en route. Dia nitafa taminy ary niresaka tamin'ny mpiara-miasany ihany koa ny équipe de Confusion. Qu'est-ce qui m'a fait pour travailler avec M. Dieudonné? Ah là là là, ça c'est une grande histoire ça. Bah, c'est simple, hein. Moi c'est un ami, je devais partir, comment ça s'appelle, en Afrique pour entraîner un club. J'avais déjà donné ma réponse que j'étais ok d'accord. Et mon ami qui est en Vaza, qui lui ça fait quand même 13 ans qu'il est là, et c'est un ami aussi à M. Dieudonné, m'a téléphoné et même sur Facebook il m'a écrit que Dieudonné cherchait un entraîneur et quelqu'un pour des projets très importants. Donc j'ai téléphoné à M. Dieudonné. Au début j'ai hésité mais j'ai quand même téléphoné. On s'est pris rendez-vous. On a été s'asseoir sur un morceau de bateau bois, tranquillement, sans bruit. Et au bout d'un quart d'heure, il y a eu un feeling, un gros feeling. Et ce feeling a tellement bien passé que j'ai dit oui, pourquoi pas, ça peut se faire. Et puis ma femme n'était pas très chaude de partir, parce que comme je vous dis, parce que ma femme est malgache. Donc j'ai une petite fille qui est malgache aussi, même si, comme on dit, excusez-moi du terme, elle est foutue. D'accord. Donc elle est née là, on a fait les traditions, ma femme est très 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 famille, donc j'ai accepté et quand j'ai dit bon écoute on part pas, on reste ici à Madagascar, elle était très heureuse, sa famille était très contente, donc on est resté à Madagascar et j'ai prévenu les gens du club qui étaient en Tanzanie que je restais ici. Ils ont été un peu déçus, mais mes agents ont été un peu déçus aussi. Tahaka an'izay sehatra rehetra iandraiketany Dieudonné izay dia raim-pianakaviana ihany koa ny tenany. Manaona kosa indray ny fiarahany amin'ireo fianakaviany. Inona ny mahasarotiny azy? Manaona kosa hoe ianao ny fifandraisany amin'ireo vady aman-janany? Dia ny tena hoe anisan'ny zava-dehibe ao anatin'le tokantrano zany amin'ny raim-pianakaviana amin'ny tantarany ray aman-dreny misy isan-karazany. Tsy tiako hoe tena hoe tiako hietsara foana izy dia voalohany indrindra hoe amin'le fitiavana. Efatra ny zanako zany ny anankiroa manambady dia tena hoe raha tena tsapako aty amin'ny foko lasa hoe tsy hoe tiako kokoa ny vonantoko accessible koa satria zareo tiany zanako. Tsy manan'olona vonantoko anao zany. Tena mandrakizay angamba zany tsy na hoe mandra-pikipo amin'ny maso tsisy fa
en tant que dadako eo a mo zareo koa ny dadany efa-tseo ny dadany a de misy rôle angeza be tena hoe tsy maintsy ataoko zany amindreo hoe zay tonga de mandeha ampitiavana tena hoe ampitiavana be le izy ary zarany le zanako indray ara no be desiko sy teneniko raha ohatra hoe misy zavatra tsinjoko hoe somary manalokaloka kely amindreo vinantoko reo zany de zay ary tsy maintsy reo ange rehefa tsaina tsy maintsy reo indray no ray aman-dreny andimby indray rehefa rahatry zay any amin'ny fotoana any de hoe mbo mitoy foana zany le fandrosoana amin'ny maha olona. Zany ny zafikely mitsapako manokana aloha zay satria na vao maraina raha misy fotoana izy fo de zafikely de ohatra zahay tena zafikely koa raha tiako anazy hoe misy fotoana ianao amitomany ka karesinao le zaza de misy fotoana tsy mety fa anevaka be zay angamba ty ankizy de ty ny ankizy tsy voatery hoe zafikely rehetra fa le ankizy rehetrarehetra ty an-tanàna ohatrany ty anazy daholo ty anazy daholo tena masarotiny ana ohatra no tetavina hoe sarotiny zareo zany a efa hoe mielehibe tompony tenany a efa misy anakiroa ny vavimatoako vavitokana efa manambady a le zay le fahafahana zay zany hoe sarotiny kokoa zany raha voakitikitika ny fahafahany zareo amin'ny fiainany na kely na lehibe hoe zao ny tiako miaro le hevitra ry zareo a de mahasarotiny ana zany zay zavatra hoe zay zany ny perturbe tsy afaka mivelatra amin'ny fiainana tokony hivelarana izy. Mety tsy de hisy fandraisany loatra satria raha ohatra hoe niainako tamin'ny mbola fahazaza de tena tsy ho zakany ankizy hoe nisy fanadinana zay tamin'izany hiditra teny université teny hoe l'homme d'aujourd'hui comme des membres surmontés à l'épaule d'un géant de ianao zany misy zavatra eo a na misy patrimoine na sy isan-karazany de tena tokony hoe tsy mbola idemerde aty ambany ntsony ny ankizy fa tonga de manohy le zavatra miakatra an-tanatohatra zany. Ny ananamarika ako manana zanaka hoe vavitokana de amin'ny confession anazy moa de hoe zay le fahafahana zay zany a misy fotoana ohatra hoe mandeha makany amin'ny ohatra hoe any amin'ny boîte de nuit de hoe ateriko izy a de am'firindry no alaina de akaza mihitsy mba akazara mandeha fandry de tsy hoe le boîte de nuit amin'ny heviny boîte de nuit le izy fa am'le hoe art le any hoe misy art zany a cabaret art fa mialatsiny fa indraindray moa le am'le hoe le trano zany ohatra zay ka zay koa hoe le différence hoe enao a tany amin'ny fiainana tany eriny de izareo a fiainana ohatrohatrao de le mitondra ny zareo any am'le hoe somary hoe ara zany de indraindray ohatra hoe misy fotoana na amin'ny ankizy sasany ohatra hoe mba misy hoe miara-misotro zany ohatra. Misy ny taranakao ve nanao antisehatra tontolo ny arako presque hoe amin'ny fahitako fahatsapako anazy a ohatra ny tafiditra tao daholo le zareo satria le culture le hoe ara mihitsy zany a no mampisy ouverture amina fiainana lasa misy ouverture zany tsapako mihitsy hoe mahazaka sy mahatondra zavatra somary mavesabesatra raha mitonany zareo noho zay culture artistique zay. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours.
Comme d'habitude, déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Eny tompoka lasy tompovavy hitantsika teo fa tantara-piainan'ny Razafindratovo Dieudonné no nifampizarana antsika tato anatin'ny fandarana confession ny zanany fitinina ihany izy iny fa raha ny tena fiainana moa dia tsy voafehy ato anatin'ity fandarana ity. Mbola mamerina ny fisaorana sy ny fankasitrahananao nanaiky niaraka aminay nanaiky nizara ihany koa ny fiainanao tato anatin'ny fandarana. Ya dia faly miaraba Irlanto dia faly koa mandray eto amin'ity toerana ity dia faly miaraba ny ampijery ny Cool TV amin'ity fandarana confession ity. Mbola eto amin'ny commune Lasorana misy any amin'izao fotoana izao sao gagy nareo mety andreto baobaba be dia be reto zay no mitafatafa amina mpanakanto mpanataleta mpanao fanatanjahantena ampivohy ny sehatry ny fampivoarana ny tanàna ihany koa dia tsy izany fa Razafindratovo Dieudonné araka ny voalaza teny am-Bendohany fantania tonga dia basa ty fikavana ny angambany manao hoe ono Dieudonné inona tonga n'le hoe le nananao le sentiment hoe voahilika teo amin'ny fiarahamonina tamin'ny tantara-piainanao. Nagnena an'izany ihany koa. Mafy be, tena mafy be lamatoa miatrika irery indrindrindrindra tao amin'ny fiarahamonina fiainana dia kelikely pôzipôzy volon-koditra isan-karazany dia voahilika foana tsy afaka tena hoe zohiran'le enfance tao anatina fiarahamonina satria mahazo anaram-bositra foana isaky ny manao zavatra na mety na tsy mety dia zay le sentiment ngeza be. Resaka amin'izay enfance zay ianao taiza ny tena namarika anao teboka lehibe tamin'izay? Zaho moa hatramin'izay dia teto amin'ity fokontany ity nanamarika ny enfance dia le tontolo iainana nafinaritra be madio ny tatatra madio ny rano mienjy zay angamba mampilaza anazy hoe tena mienjy makafy an'le fahazaza tao amin'izay tontolo iainana zay aloha anisan'ny tena nanamarika be da be ary ny dadabe dia zay mampirisika misehatra ao anatin'izay tontolo iainana zay ny rano fambolena zavamaniry biby isan-karazany. Tonga ny taona raiky amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo niditra tamin'ny lalam-piofanana ianao teny Ankatso dia tsy inona izany fa ny lalam-piofanana EPS niofanao mpampianatra ianao nanaraka an'izay fiofanana izay tonga nefa ny amin'izao fotoana izao tsy dia tany an-tany amin'izay loatra ny tena nahitananao ary fa tao misehatry ny tontolon'ny ara sy ny fanaovan'ny asa zavakanto inona tonga an'izay safidy izay dia inona le déclic inona le transition kely nyvadiana tany amin'le tontolo anankiray sport zany dia efa tia sport hatramin'ny kely hatramin'ny dadabe dada tia sport ary indrindrindrindra ny baolina kitra zany dia fanirin'ny dadabe ny ray aman-dreny mba hoe ingénieur ohatrohatr'izany fa noho ny fitiavako an'le sport dia mbola te hikarokaroko alavitra kokoa amin'ny lafin'le hoe izay sport zay zay anisan'ny nahatonga natao ary rehefa tonga tao amin'ny sekoly io dia hoe ny zava-dehibe ny raisina atao dia tsy le amin'ny mahasport anazy fa le mampianatra le pédagogie le fikarohana maro isan-karazany hoentina mampianatra ary nanampy be da be io mampampianatra io tamin'ny nanorenana sy nananganana ny fiarina raha izay no azo latao satria vao vita ny fianaranay dia tsy afaka namonjy poste satria nisy zelle de recrutement banque mondiale dia
de tsy raitsiny ianao za fa de zay de se débrouiller de mbo nanana chance hoe nampianatra tao amin'io sekoly io ihany avy eo moa rehefa hoe hiary am'izay nanabady de hiary am'izay de nandray an'le asa tanana de nampivoatra an'le asa tanana ary le fahaizana mitovoizina hoe mampianatra mikaroka manao fikarohana ahafahana nampianatra andreo mpiara-miasa amin'ny lafiny marobe eo amin'ny sehitry ny art design. Ie, alohan'ny hidirako ny fantanina manaraka dia manitikitika ana Dieudonné. Raha mijery an'i Dieudonné zany dia manana kaskety be dia be mihitsiny. Sady milalao mozika izy, manao mozika mavesatra, mpiandry izy, mpilalao zavakanto, ny art ihany koa izy, ny ohatr'izao manao sport ihany koa izy, be dia be reo kaskety, raim-pianakaviana ihany koa izy tsy azo adinoana. Nanontany tena ihany raha niara-niasa taminao n'ity fandarany ity hoe inona re mba tena nofinofiny sy vinany io rangahy io tamin'izany fotoana izany ohatra manana kaskety maro ihany izy, tena sa zay mihitsy le izy sa manao ny vina aloha hatramin'ny mbola kely tadidiko tsara tena namarika ana ny 72 le tolona tamin'ny 72 iny isan'ny tena hoe nanamarika zany hoe fitiavan-tanindrazana zany dia dadabe koa moa ohatr'izay koa niaraka nibiaziny dadabe zany tamin'ny hoe ara sy ny fiainana ka mbola hatramin'ny kely mihitsy zay hoe développement zay fokotany mbola kely manenjika raharaha-pokon'olona misy fiainana mahafinaritra zany tao anatin'le fokon'olona de na kely na lehibe tamin'ny 72 de hoe misy zay aloha anisan'ny tena hoe nanamarika ary le kaskety be da be zany ohatra ny tojo olana de mitady vahaolana de ny tena eo de tsy maintsy misehatra amin'ny lafiny mahay zavatra maro be zany hoe pluridisciplinaire raha tedavina satria ohatra mifandraindraiky adolodolo na mozika na sport na fiarina na tontolo iainana misy zavatra nifandraisany reo ary indrindrindrindra le hoe toe-piaina hoentina miaina manodidina an'ireo zavatra be da be ao anatin'ny fiarahamonina ary hitondrana fampandrosoana maharitra. Fataniko ohatran manititika anao mantsy le volonté anao, volonté nareo mivady zay hitondra ny olona hanampy ny olona foana araky ny teninao nisy fotoana mantsy anao niteny taminay le hoe nitanjona de mba autonome ny olona tsiraray avy tsy vitan'ny autonome fa mbola manao suivi nareo hoe raha tia ny atao ka tsy mety tsy mahompy tia mbola tia indray koa no atao misy fandraisany amin'ny le exclusion anao tamin'izany fotoana ve zany le vécu anao mihitsiny zany no tiako atao rapport kely hoe io ve anisan'ny tena sopotra nanefy be anao na nampahatonga anao hoe anieritreritry an'izany hoe andeha hitaiza olona anampy olona ianao ngamba nitataranay am'izay anisan'izay satria atao hoe tena tsory le zanaka tambanivohitra mpanefy ny ray aman-dreny sy mpamboly de mianatra te hampianajanaka ny mampianajanaka ny ray aman-dreny tena ny lofo izy zany nampianatra ny ray aman-dreny de zay ezaka zay zany no le ezaka le ray aman-dreny ary indrindra ihany koa le structure d'accueil ohatra hoe malaza be zao Saint-Michel tamin'izany Paul de classe de 6e tafiditra tao tia be n'le zay de tsy afaka CEP tany Tsimbazaza ay de tomany be any ala tao hoe nefa tiako le Paul isaky misy zavatra zany structure d'accueil tiako de na ny vola tsy ampy na le izy tsy mifantatry ny tena na ny tena ihany koa ohatran'ny voailika mampanitikitika zany hoe zany le acteur de développement zany ve tsy anao politika be rehefa aorina kely eo ialako tsiny tsy haiko mety manana vina ve anao satria raha ratara ihany koa ry mpijery ajaina rehefa niaraka tamin'ry Bako Andriamanjato Richard izy sy ireo mpanao politika andrarezina tamin'izany fotoana zany mba tantareo kely aminay indray anao sy ny tontolon'ny politika sy ny resaka asa fampandrosoana teo amin'ny tontolo politika zany tamin'ny ataoko hoe fahatandroana mbola célibataire mpianatry ny université de
matetika zany any amin'le hoe opposition tadidiko mihitsy tadabeako tamin'izay rehefa meny vaovao foana izy meny vaovao foana de hoe inona ny priorité lalana goudron sa sakafo de ozy izy tadabeako hoe goudron tokony le sakafo le olona de nandeha teny moa de s'investir tamin'ny politika amin'izay no ny efa aveo de mahatsiaro teto nisy mpanao politika ihany koa teto amin'ny faritra Lasora tamin'izany fotoana zany AKFM moa izy tamin'izany AKFM hoe nisy fanavozana mbola tsy le efa teo kaikaikin'le fanavozana ary io slogan io zany matetika mahazo foana na mpianatra ny universitaire hoe fanantenana vaovao fanavozana misy ohatran'ny slogan zao aloha tsy minjo aloha am'zao hoe iaiky am'zay ohatrany hoe tsy zay slogan zay fa napariska zany de hoe ao anatin'io sehatra politika io ahafahanao mitondra fampandrosoana eo amin'ny fokotany misy ianao ao amin'le akaiky anao zany de kay de lano membre ny conseil communal Tate Lasora tamin'izany tadidiko 20 isany 20 anakiroa ihany zay no codira de ninina atsanganao ny tanana na mety na tsy mety de tonga de 18 contre 2 foana na ahoana de hoe tsy sehatra anankiray tsy azo esana le izy de nanapa-kevitra ako nijanona de ozy izy hoe allo zahako ihany anao ny anariry zay zany tao an-tsaiko de tsy niditra sehatra politika mihitsy ahako ary tsy nanana loko politika mihitsy hatramin'izao nivina aloha zany amin'le sehatra politika somary manahirana fa lalàna angambany zay zao nidirako am'izao vao nanomboka tamin'ity taona ity le lalàna hoe isan'le SLC na structure locale de concertation tsy haiko izy io mety mifandrindrandrindra amin'ny fokon'olona fa hoentina hitantanana ny vondrom-paritra le izy de to mifokotany misy an'zay structure locale de concertation de iny ndray zany iny lalàna iny de misehatra ny karazana hoe comité pokotany inona fomba fampandrosoana hoazina hoentina le toerana fokotany misy anao teto le 4 fa foana ny voizina fa rehefa aveo zany ianao en tant que hoe olom-pirenena misehatra ao anatina ina institution ny fokotany ary mazava zay somary manintsitsy am'izay fantaniana eto satria teto de nafantarana ihany ko teto anatin'ny fiarahana fa sady ao anatin'ny tarika mpanao mozika mavesatra ny mpanakantotsika ny vahinitsika no ihany koa mpiandry anahoana ahoana zay fusionna tontolo anakiroa mety masadaikatra ny fiarahamonina zay mpiandro io de manao mozika mavesatra jereo ty tontolo ny ara zay lalaoviny ohatra ny mampanontany tena ihany mba hainao ngamba nitondra fanazavana ho anay pakafiny zavakantonao am'tiany ity tao amin'le hoe resaka mpiandry aloha zany razana asa daholy asa hoentina mifampandrosoana asa hoentina maha-olombelona ary asa ihany koa hoan'ny tena zany matetika moa misehatra fifoasana de hoe antso de hoe misy antso de ny ray aman-dreny lehibe no makatra misy antso aminao ohatrohatrao ary ny tena koa tamin'izany mangetaita an'Andriamanitra tsy hoe efa any amin'ny 22, 23, 24, 25 any hoe mangetaeta de rehefa niroso tamin'ny zay hoe ara-pinoana zay za moa matetika rehefa miroso de za tsy mba misafosafo zany fa tonga de tena hoe miditra lalina au fond tena hoe au fond mihitsy amin'ny ara-pinoana de zay mavesatra le mpiandry hafahafa ihany na ny fijery amin'ny ankapobeny ianao mety manana ny fijerinao matoa ainao ny nampifandray an'ireo de nanao ihany koa ny fandraisan'ny fiarahamonina anao hoe mpiandro ny Dieudonné tam'zany vanim-potoana zany de nazo anaram-bositra kely ndray le anaram-bositra zany tsy mety afaka mihitsy mandalo masindady hony indray tam'zany de jereko le izy enoko le izy eo amin'le fiainana tamin'io mafana be ny fifandraisana ara-pinoana ao anaty tamin'izany vanim-potoana zany
ary hatrambola kely ny mozika aloha dia tena tia mozika fa ny sport zany tena namafisina fa le mozika tena tiany ary tamin'ny sport arany a dia mozika tatitiko nisy namako izay mihitsy hoe mba hanaovy feona manaovy mozika manambara hoe sovaly tamin'izany azakazaka dia zay feo letro zay zany no ohatrany hoe mba raisiko ao anatiko a ohatrohatrany ahoana ny amadihana n'le mozika na le rythme iny mpiazakazahana ohatrohatr'izay le izy ohatrany hoe manaingy anao dia mahatsapa zavatra ianao taty aoriana ny zanako vavy tsy haiko fa tiroka izy dia kakabea dia avelako malalaka izy tiroka zay ny fiainany avy eo koa izy nanambady rockers dia ao moa zany ny ao anatin'ireo a misy tarika angaroa ary io tarika angaroa indray a namako be tena namako be ataoko hoe namako be ny nanangana n'io tarika io a efa tsy etsony misy zany a tsy ampanajana ny tenenako ny anarany hoe tompokila Risara Zazafindrakoto tamin'ny sehetry ny ara zany dia ataontsika hoe andrarezina mihitsy amin'ny ara eny ary efa divy faraparana ihany ny resadresakitsika senao alohan'ny sarana misy pakafy ampivezivezy petseny eto mikasokasaka aminao na mpitany anay ihany koa manao hoe misy anto manokana avy eo ny lokokanao io mbetika ianao saron-doha mbetika ianao nanalava volo indray misy fandraisany amin'ny tontolony zavakanto sa ny ara-panahy mihitsy ny ve zay sa inona ny mahatonga an'io ny io zany ny ataoko hoe mifangaro olo izy a fa le ataoko hoe loko nisy fotoana za lava volombava be iny tamin'izah io ny lava volombava iny dia sola aloha nandalo aretina dépression nerveuse tsy nihinana fanafody fa nandritry ny efa taona nitolona tamin'io dia iny volombava izy zany a karazana antenne évacuena ny stress zay zany ny concept antondrako anazy a avy eo indray a nanao sarin-doha dia ndikany a beda be loatra le zavatra sahanina sy eritreretina dia fehezina kely dia misy rita kely mihitsy rehefa manao hoe mamatotra ohatrao dia mamatotra dia fehezina kely ohatrohatr'izay ao lamina tsara ohatrohatr'izay ohatrany hoe miresaka amin'ny tena zany le zao indray hoe ny lava volo efa tamin'ny fahatanodrako za lava volo dia ohatra misy moment miverina à l'aise kokoa zany lava volo vao mainka namafisiny ina moa izy teo recherche isan-karazany hoe terminaison nerveuse ny volo a dia mahatsapa kokoa sensible kokoa anao zany amina danger na amina zavatra mety iseho dia ohatrohatran'izay angambany plutôt hoe spirituel kokoa raha olazaina le izy angambany ohatrohatr'izay eny ary mankasitraka anao nanaiky nizarazara ny fiainanao tao anatin'ny fandarana confession fa ono mba zareo amin'ny olona ny tokantrano indray raha mitian'io ty aloha nisy rahantsika inona le fanalahidiny fahombiazana mba tonga olona mpandraraha ohatra anao ohatra zao a acteur de développement ohatra zao ny atao hoe ny fanalahidy aloha zany ny fahombiazana raha ny fomba fahitako anazy a dia ny fahitsiana aloha voalohany indrindra ataontsika hoe droiture fahitsiana ny fahafantarana ny lalàna ary indrindrindrina ny fehezahana mahafantatra ny lalàna zany hoe raha tsy miasa amina lalàna ianao zany a dia ohatrany hoe mitsikafona fotsiny ny zavatra ataonao a dia ny ataoko hoe ny fianarana maro isan-karazany zany be da be ny fianarana atao a dia manovo fahalalàna dia mampiatra misy moment tena mampiatoka be da be fa investissement zany hoe tsy matahotra ny ho faty antoka zany gamba zay tsy matahotra ny ho faty antoka fa dia manao investissement amin'ny zavatra rehetra dia miara-miaina aman'olona rehetrarehetra zany hoe amiko zao ohatra na hoe raisiko ohatra hoe ministre tsy le olotsotra miaraka amiko eto ohatra zany ka dia mety hoe mitovy ihany ny fomba fiainako aminy ohatra hoe misy trisomika miara milalao baolina amiko dia misy anina eo dia ohatrany hoe mitovy ihany fa samy olombelona dia izay fifampikasoana amin'ny fiarahamonina zay
anisan'ny antoko ny fahombiazana ozy aho. eny ary feny de feny zay ny fampiresahana tamin'ny Andriamatoa Razafindratovy Dieudonné niaraka tamintsika tato anatin'ny fandarana confession mankasitraka anao nanaiky ny vahiny de mirary soanao ihany koa izahay eto amin'ny fandarana mino fa hoany arina antsika mbola eo nandray nanahoana ny toy ny tantara aiza ho aiza ndray tsika de faly foana zay miara-miasa aminao. Ya mankasitraka Herilanto de misaotra betsaka ny Cool TV de misaotra betsaka nyty fandarana feno fahasahiny ty de samy rary soa ho antsika rehetrarehetra. eny ary mamy tokoa ny faharoa ny fampisin'ny faiky any firetiny amalina fa misy ny taolany nafinaritra ny fiarahantsika tao anatin'ny fandarana confession nefa tsy maintsy misy ny farany na izany aza nefa tompoky lasy tompoky vavy mametoky anareo sady zay fa amin'ny heriny an'io toy izao zany hoe amin'ny iray volana de tonga misoa sy ny tsara hatrany zay ato anatin'ny fandarana confession metraka ny veloma finaritra soava tsara tompoko. Telle personnalité, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent... Confession vous a été présentée par Castel. Castel, le goût de la réussite. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude, déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite.